faly miarabantsika rehetra indray ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy izay manatrika izao fotoana izao. Fifaliana ny iarahantsika indray amin'ity androany ity ary azahoantsika mideran'Andriamanitra ihany koa noho ny fahasoavany amintsika. Ao amin'ny Salamo 7:50 dia misy hira anankiray izay noforon'i Davida. Nataony andininy roa zany hira zany ary nasiany isan'andininy. Fa ny andininy 7 no jerentsika sy ny andininy 10 amin'izany Salamo 7:50 zany, ka izao no vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Hideranao eny amin'ny vahoaka aho, Tompo, ankalazanao eny amin'ny firenena aho. Fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindramponao ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Davida mpanjaka no namorona izany hira izany ary nazahoan'i Davida hevitra hamoronana izany hira izany dia ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany. Raha nandositra ny Saoly mpanjaka izy tamin'ny fanenjehany azy dia tonga tao anatin'ny zohy anankiray. Ary izany zohy izany, zohy an'ny Adolama, dia namerina tao an-tsain'i Davida sy teo imasiny ny fiainany izay nenjehany Saoly tsy misy indrao. Kanefa ko nahitany ny famindrampon'Andriamanitra ka namelany azy azo fandresena kely, tsy ho azony Saoly. Ary izay famindrampony izay, famindrampon'Andriamanitra tamin'i Davida izay no nahatonga azy, nahatery azy ka namoronany an'izany hira izany. Ary dia nanaovany tononkira hideranao eo amin'ny vahoaka. Tena toetra an'Andriamanitra tokony hiderantsika azy ny famindrampo. Mpamindra fo Andriamanitra. Marina fa manafay koa Andriamanitra amin'ny zavatra tsy mety izay ataony tsirairay avy amintsika. Fa mpamindra fo mihoatra lavitra noho ny famaizana ny famindrampon'Andriamanitra. Ary tsy takatra ny saintsika mihitsy. Mpamindra fo. Koa toetra an'Andriamanitra tokony hijerana. Hiderana azy isan'andro ny famindrampony izay ataony amiko, izay ataony aminao. Ary andeha izany famindrampon'Andriamanitra izany no hahatonga antsika handrisika antsika hideran'Andriamanitra. Na izaho, na ianao, na isika mianakavy dia samy nahazo izany famindrampo izany matoa-tratro ity fotoana ity. Koa andeha hiaraka hidera azy. Dahoary. Oh
satra tretrika izahay manana fana tenaniray fa Jesosy tomponay nanawe andeha kanefa hoavindray hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo tsitizany amin'ny endriny marobe ny mahorety mampijaly izao tontolo izao fizahay tsy manay satria mijoro miandry ilay tomponay hitondra ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo tsitizany amin'ny endriny arianao moavetsitsy ny otonisy hiadana raisonao ao ampo Kristy dia ho sambatrianao ka hotoanay zay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina arikio izara fahasoavana kamo tsitizany amin'ny endrikay miandry ny famonjena azo antoka fifahalina fitahina sady manantena fahasoavana kamo tsitizany amin'ny Nilafatsy nilanitra hoan'izao tontolo izao dia teny somaharitra mitory fiaina vaovao iteny somahazava nitany sy ny polineto andositra ni aizipito aratolani tompoiza Jesosy fahamarinana nolalana sy fiainana hoan'ireo mahery fo zay mino sady makato riteny somahazava ritany sy ny polineto andositra ni aizipito
zao fiainana eto izao ka mitomany rerapo no eny hery vaovao iteny so mazava itany siripolineto andositrao nilay Zipito anatonany tompo izao iteny so mazava itany siripolineto andositrao nilay Zipito Jerusalem avao tonga tamin'Andriamanitra voaombanasa dimiandro voaombanasa dimiandro tahakany afakarina voaombana tahakany apakarina hitananitra hitananitra sitaniva fefanasany voalohany fefanasany voalohany arinira no masinatsy isintsony ary izaho nahita tanàna vao Jerusalema vao Jerusalema vao tonga tamin'Andriamanitra voaombanasa dimiandro voaombanasa dimiandro tahakany afakarina voaombana tahakany apakarina nabarefremo maheri sainanaoe inturita lenakelina diamanitra diem
izizayandria amaritra ufafa feon'ny ranomasony ufafa feon'ny ranomasony ufafa feon'ny ranomasony ufafa feon'ny ranomasony ufafa masuri ufafa ni ranomasony rehetra mini masuri ufafani 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 Hallelujah, hallelujah 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 ufafa feon'ny ranomasony ufafa feon'ny ranomasony ufafa feon'ny ranomasony ufafa feon'ny ranomasony ufafani masuri ufafani ni ranomasony rehetra mini masuri ufafani 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 hallelujah, hallelujah 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 nao amin'ny fitomanina toko fahatelo andiny faminroapolo dia hoe ny famindram-pony Jehovah no tsy nalandritra antsika aoka ho ao antsika mandrakariva ny iterin'Andriamanitra satria izany famindram-pony izany no nato izao tsy natao ianao mbola nahavelona ainantsika tsy nalandritra antsika inoko fa mbola hiaraka amintsika mandritry ny herinandro indray mandritra isabaty ity ny famindram-pony Jehovah izay tsy manam-baro mandehana dia hitokio izany famindram-pony izany hikoanao ny fiadanana sy ny fandresena mametraka amin'ny veloma indray ary tompoka ary dia manome fotoananao raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny androany toy izao veloma daholo tompoko